Ravako malala ho amin'ny tompo ho aminareo mandrakariva ane ny fahasoavany Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Ataovy izay hahafaly ny ray aman-dreny. Ataovy izay hahafaly ny ray aman-dreny. Zany no lesona azontsika raisina ao mofinainantsika anio. Bokony ohabolana toko 720 ny 220 hatramin'ny 920. Ataovy izay hahafaly ny ray aman-dreny. Indrindra voalaza eo amin'ny 15 hoe anaka, raha endry ny fonao de faly koa ny foko de ny foko. Eny, ho ravoravo ny fanahiko raha miteny marina ny molotrano. I fahendrena na ny endry izay mpanoratra ny bokony ohabolana de manohatra ny tenany eo amin'ny toeran'ny ray, mifampiresaka amin'ny zanany, mampita ny anatra sy ny fahendrena ho an'izy ireo. Fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka zany no asongadiny ity bokiny ohabolana ity, ka ampitaina eto ny amin'izay tokony hanomezan'ny zanaka fifaliana ho an'ny ray aman-dreniny. Tokony adidin'ny zanaka no mikatsaka izay hahafaly ny ray aman-dreny amin'ny alalan'ny fampanjakana ny fahendrena izay norantovony, amin'ny alalan'ny fampiarana ny fahamarinana arak'izay hitantsika eto. Rehefa mandeha amin'ny fahamarinana ny zanaka de tonga faly sy ravo ny ray aman-dreny. Rehefa hendry ny zanaka de faly ny ray aman-dreny. Zany no ahitantsika ihany amin'ny bokiny ohabolana manao hoe ny zanaka endry mahafaly ny rainy, fa ny zanaka adala mampahory ny reniny. Hitantsika taratra fa fiainan'i Jesosy Kristy mihitsy io nanao izay nahafaly sy nasambatra ny ray aman-dreniny io. Raha vo nitory teny tao amin'ny tempolo Jesosy tamin'ny 12 taonany, niteny hoe tsy fantatrareo fa tsy maintsy mitoetra ato an-tranon'ny raiko aho. Ny reniny i Maria kosa de nitahiry zany teny zany tao am-pony, nitondra fifaliana ho azy, ny teny mpahendrena nataony janany. Ary zany aza no nahatonga ny maro vakivava mihitsy rehefa nahita ny fahendrena tao amin'i Jesosy Kristy, de ny teny manao hoe sambatra ny kibo izay nitondranao sy ny nono izay ninononao. Antony fifalian'ny ray aman-dreny ny fahamarinana sy ny fahendren'ny zanany. Ary zany natonga ny Jaona ilaza manao hoe tsy manana fifaliana mihoatra noho izao aho, de ny andrenesako fa mandeha amin'ny fahamarinana ny zanako. Riavako malala ao amin'ny tompo, isika zanaka natera-be hivavy, manana adidy isika ampitoetra izany fahendrena nolovaitsika tamin'ny ray aman-dreny tany aloha, mba hahatonga azy ireo hifaly noho ny amintsika. Fifalian'ny ray aman-dreny ny fananana atsika, reharehan'ny ray aman-dreny ny fananana zanaka, koa antsona isika zanaka haneo fifaliana ampifaly ray aman-dreny amin'ny alalan'ny fankatoavantsika ny teniny, amin'ny alalan'ny fahendrena, amin'ny fanaovantsika valo-babena amin'ny endriny maro samihafa. Hotsonjovintsika reo ray aman-dreny miteraka ka mandra-pahafatiny de ho ajaitsika izy, fa tsy izany no ambanany soratra masina, satria iantoan'ny ho avy ny fanajana ray aman-dreny ankehitriny
Zany no itenenany amin'ny 2:20 hoe raha mbola izy koa ny farany dia tsy ho foana ny fanantenanao, tsy njovo ny farany amin'ny fanajana ray aman-dreny. Ny didy 10 raha teo dia miteny an'izany fa manajana ny rainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao miantoka ny hoavinao ny fanajanao ny ray aman-dreny amin'io. Aza mamela irery ny ray aman-dreninao, ary tsy ny ray aman-dreny miteraka ihany fa ny ray aman-dreny ara-panabeazana rehetra. Raha any ampianarana ianao dia ianaro ny lesona, ataovy ny devoir, dia hitondra fifaliana ho amin'ny ray aman-dreny ara-panabeazana ianao. Any am-piangonana ianao manana ray aman-dreny am-panahy, tsy njovy zay nampianatra tenin'Andriamanitra anao, hajao zay nampianatra ny tenin'Andriamanitra anao, aza mihevitra afatrizay anisy soa azy, dia hitondra fifaliana ho azy raha teo ianao. Ry havako, zay rehetra ataontsika ankehitriny amin'izay heverina ho ray aman-dreny, na ray aman-dreny miteraka, na ara-panabeazana, na ara-piaramonina, na ara-panahy, na eo amin'ny firenena, dia miantoka ny hoavinao kanefa koa hitondra fifaliana ho azy ireny. Mahereza ry havako, mahereza manao ny soa, mahereza mitoetra amin'ny fahendrena, mahereza sy tohizo hatrany ny fahamarinana, mba ho loha-laharana amin'ny fahamarinana ny zanaky ny fiangonana, ho loha-laharana amin'ny ady amin'ny kolikoly ny zanaky ny fiangonana, ho loha-laharana amin'ny fanaovana ny marina ny zanaky ny fiangonana, dia hitondra fifaliana lehibe, indrindra fifaliana ho an'Andriamanitra ilay raintsika rehetra iombonana. Dia ho an'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika ry havako. Tompo Andriamanitra rainay tsy toa, misaotra sy mideranao zahay ny amin'ny fifaliana omenao Andriamanitra anay, ilay Andriamanitra mpizara fifaliana, kanefa ihany koa mbola tianao ampifaly ny ray aman-dreninay, ampifaly ianao Andriamanitra ilay rainay. Reto izay Tompo, amin'ny mahazanaka dia vonona mandrakariva haneo eo anatrehan'ny ray aman-dreninay rehetra, na iza na aiza na aiza, eo ambany fahasoavanao. Io Tompo ny asa fanomponay, io ny fikelezanaina rehetra amin'ny fitoriana filazantsara ataon'ireo mpitory filazantsara rehetra, io ny asan'ny fiangonana sy ny fampandrosoana ny fiangonana, io ny fankalazana ny krismasy ataon'ny fiangonana mba hiavaka ny amin'ny fankalazana izao tontolo izao. Dia io ireo marary, ireo izay mitsabo tena, ireo izay vao avy niatrika fahoriana, io ireo manana olana saribana entina eo anatrehanao, fa ianao ny vahaolana ho azy ireny. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tompony finoanay, nanaovanay izany vavaka izany. Amen.